Ao anatin'ny tontolon'ny fandrarana sy varotra izay ihany 30 ireo mandray anjara fampirantiana amin'ny salon de la créativité izay tanterahana etsy amin'ny antenimiran'ny varotra sy ny indostria ny 12/13 ary 18 ny volana desambra izao. Etsika iray nampitondraina ny loha hevitra hoe voatra ny vita malagasy tsy ambaka ny hafa. 30 ireo mandray anjara amin'ny fampirantiana amin'ny etsika voatra izay tanterahana etsy amin'ny antenimiran'ny varotra sy ny indostria ny 12, 13 ary 14 desambra. Maingy avy amin'ny kolontsaina ireo mpamokatra avokoa ireo vokatra izay vokarin'izy ireo. Nisy ny tahatsolika sy ny fanofanana nomena azy amin'ireo amin'izany. Ka anisan'ny tanjona amin'ity hetsika ity ny fanatsarana amin'ny famokarana sy tadiavana lalam-barotra vaovao. Nambaran'ireo avy amin'ny fandaharana sa prospéré fa tery lalam-barotra ho an'ny seha-piariana any ambanivohitra. Ny tanjona enjehana zany tratrarina amin'ity salon de la créativité ity dia ampiseho an'ireo seha-piariana any ambanivohitra any ny fahaizany manao amin'ny famororana na haiforona. Kanefa zay zany tsy vitanao irery fa tsy maintsy misy tantsolika izay niara-miasa tamin'ny prospéré. Nalofana encadré manara-maso dia hitanareo vokatra mandritra izay telo andro 12-13-14 atao salon de la créativité ity. Ary ny tena zava-dehibe zany dia miainga amin'ny kolontsaina izay viny ireo seha-piariana ireo zany. Atao seha-piariana moa zany dia ireo mpanao asa tanana amin'ny sehatra maromaro. Ny hetsika hoy amin'ny teny meran'ny varotra dia natao mba hampifandraisana ireo mpamokatra sy ny mpanjifa. Ny fototra zany any amin'ireo artisan le mpamokatra fa le vokatra rehefa manara-penitra manaraka ny vidy ny ilan'ny mpanjifa azy dia tsy maintsy alefa eo amin'ny lalam-barotra. Dia eo zany no miditra ny antenimeran'ny varotra ohatran'izay anaran'izay zany dia miezaka izy iray manampy ireo miaraka amin'ny programme prospéré hatrany amin'ny famokarana, hatrany amin'ny fanatsarana ny famokarana manaraka ny traikefa. Voalaza teo moa le haiforona na créativité dia atao amin'ny tsenana izy dia izay zany mametraka n'le atao hoe couple OPOM mialatsiny mampiasa teny baiko, zany hoe fampifandraisana ireo mpamokatra sy ny mpanjifa. Nanomboka ny taona 20 ka hatramin'izao dia misy 20 ireo seha-piariana madinika any amin'ny tontolo ambanivohitra no nahazo tantsolika amin'ny alalan'ny fampihofanana sy fitadiavana lalam-barotra vaovao amin'ny fandaharana sa prospéré. 4 alina kosa ireo seha-piariana madinika amin'ny tontolo ambanivohitra no misy eto amin'ny faritra Analamanga.